araky ny efa fantatritsika moa ny fiovan'ny toetrandro dia efa miatraika tanteraka eto Madagasikara. Noho izany eo amin'ny paikady hoentina mamboly sy hoentina miompy dia efa tsy maintsy mijery an'izany fiatraikan'ny fiovavan'ny toetrandro izany isika. Noho izany dia ilaina tokoa ny fampiasana ny vaovao eo amin'ny lafin'ny toetrandro. Izany fampiasana vaovao eo amin'ny lafin'ny toetrandro izany nefany dia mila fahaizana ny manome azy, mila fahaizana ny mamaky azy ary mila fahaizana ny mampiasa azy. Izay indrindra no vokarina teto amin'ity nandritra ny herinandro miaraka tamin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny jona, miaraka tamin'ny GIZ amin'ny alalan'ny projet Prada ary miaraka amin'ny direction générale ny météorologie dia niezana zany namolavola hoe ahoana ny azahoantsika fitaovana anankiray mampiasa izay fiovavan'ny toetrandro izay, mampiasa ny toetrandro, mampiasa hoentina eny amin'ny tontolo ambanivohitra ka ho azon'ny olona eny ambanivohitra na ny tantsaha na ny teknisianina na ireo mpisehatra eny ny mpanome ny anam-pamokarana, ny olona rehetrarehetra misehatra eo amin'ny fambolena sy fiompiana araky ny ariny jona zany mitetehana azo izay fitaovana hoentina manome an'izay vaovao izay. Dia somary natao karazana fifanahana kely izy tia, nisy ekipa enina ny faninana samy namolavola sy namokatra izay fitaovana hoentina mizara ny vaovao araky ny toetrandro izay dia tsy maintsy nisy moa zany ny na ny voalohany nisy ny faharoa sy fahatelo fa ny azo lazaina dia hoe naomby daholo izy anankenina ary dia tena ho ilaina tokoa, ilaina hoentina ampiasaina eny ambanivohitra. Mitohy an'izany zao dia ny tena mikarana izay vinavina sy vokatra hita teto izay ao tena hipaka any amin'ny tantsaha tokoa izany fampiasana ny toetrandro izany ao amin'ny fambolena fiompiana ary ny jona. Ny fanatanterahana anazy dia eo ny projet Prada izay isan'ny tompon'antoka voalohany fa eo ihany koa ny ministera hifampizarana amin'ireo tetikasa projet ao amin'ny ministera hoe inona ny azo atao mba ahafahantsika amikarana izay vinavina eritreritra fitaovana izay satria araky ny lazaiko teo dia ny olona rehetra misehatra amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny jona no mila ny fitaovana io rehefa vokatra somatsara izy.